Niarabanareo tapaka sy namana rehetrarehetra, dia ho an'ny tsy tapaka koa niarabanareo ny tena kitopo-kilasy topoko vavy. Niarabanareo manerana ny nosy manerana ny tontolo izao. Naiza misy aminao a, dia niarabanao Ralita. Ela zay tsy hitanareo a. Dia izao a vetivety indray dia hitanareo. Iza daholo le nitaditady anahy teo hoe arinakaiza le Ralita fa toa tsy hita intsony. Za zany a variana somary variana kely namboly vola, nitady masombola, nitsipina vola, nitango vola. Zany rehetra rehetra zany tena asa be tsy toy izao zany no natrehako tao alohaloha kely teo. Zay ny amin'iny fa zao ho an'ireny le olona fosafosa be reny a, sy reny le mpanaratsiratsy olona isaky mihetsika reny. Zao lazaiko anareo reny. Alohan'ny anaratsianareo olona, alohan'ny fosafosanareo olona, dia zao aloha dinihana tsara. Dinio tsara aloha hoe inona no atao laokan-droany hariva. Dia fakafakao tsara no hoe inona no atao fangarony. Fangaron'le laoka io zany. Dia aza adiny koa no hoe inona moa zany ny akanjoko anaovako rapitso. Dia anao kapa ve sa anao tenisy? Zay aloha dinihana tsara. Zay no aloha vao mifosafosa olona any. Ny faharoa manarakaraka amin'izany a dia izao. Anomboka mpianatra teny frantsay ahako zany. Dia eo anareo izay mieritreritra ny teny frantsay a, dia tonga afa aty amiko aty. Ny ekolazy aloha somary lafolafo. Ka raha ohatra nareo mieritreritra hoe tokony mba hanaporofo kely Ralita amin'ny fitenenana teny frantsay a, dia afaka porofoko anareo tsara mihitsy topo-kilasy topoko vavy. Fa za tena expert amin'io zavatra io ary efa fantatrareo hatramin'ny voalohany. Afaka atomboko tsika kely aloha amin'ilay présentation zany. Je m'appelle izy ity Ralita Jean-Baptiste Théodore Razafy-Mahatratra. Je viens de... Inona moa dikan'ilay Antsirabe teo amin'ny teny frantsay? Je viens de Antsirabe. Je suis née à Antananarive. Zay aloha fa efa tena teny frantsay vararaka izany. Ho an'izay mbola tsy resy lahatra amin'izany kosa aloha dia efa tena tsy ho resy lahatra intsony mahitsiny. Zay fa veloma daholo a. Aloha hijery kely ny ao an-dakozia ao inona indray no nandrahoany raha ketaka ao. Zay ihany zao ny mba mampiasa saiko zay hoe inona indray no hanina hohanina. Dia eo veloma.